Every night and every day, every night and every day, never forget to say La ilaha illallah. Never forget to say La ilaha illallah. Every night and every day, every night and every day, never forget to say La ilaha illallah. Never forget to say La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dira sifsorana arfan kastana no atulta an tumpu Allah tumpuni izotutulzau aritudan sifandia palemana ane wani ilairakan izen meni fanazavana fen malona ni fianana au anatin tukatan mba fan tsererai na laiz na vav na kuwa irozanaka yena amnifa sambarana feno tanterak katsudan sifandia palemana ane uwasi si iro fiana kavien ari iro ni aradia tam ni rieta arni panaraka azi ireu atani amni andu faran rip jeri ajain fali miaraba anaru inrai atanatni fandarana fanazavana ni finona Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fandia palemana ane u amnareu sini indafuni Allah arkuwa ni asavan ni finona Islam manavak antra lila sini vevav amni resaka fanambadian numena zutanterak amni fanambadian na maro iro lila artsin mena izan kosa iro vevav volon ni lalana siraft ni finona Islam refa mama ulana politiki izan na ekonomi na fitsaboan na fitezan ari kuwa ni fiaramun mitsabu ar mama izan ulana izan arakan zavamis ar zavatra izay miseho no ametrany vaolana maro isan-karazany ka ny finoana Islam rehefa nametraka lalàna amin'ny fanambadiana maro napetraka ny izany lalàna izany ho fanafody amin'ny ireo olana maro isan-karazany fahasalamana ekonomi ary ny fiarahamonina izay misy izany hoe ny fanambadiana maro ato anaty ny finoana Islam izy io dia fanafody ka ny fanontaniana rapetraka ovina moa isika
mihinana na misotro ny fanafody isan'ny minity ve, isan'ny lera ve, isan'andro ve, sa amin'ny fotoana ilana azy na hoe amin'ny fotoana antena marary. Ny lalàna sy rafitra napetraka ny finoana islam dia lalàna tonga mitsabo zavamisy ary zavatra izay iainana. Fantany fa maro amin'ny ireo lalàna dia mampangotsoko, nefa napetraka n'izany lalàna mampangotsoko izany satria izany no hita fa safidy tsara indrindra eo anatrehany. Tahaka ny fomba famahatsika ireo olana maro isan-karazany eo anatrehantsika, hapetraka aloha ile olana ary fakafakaina tsara, rehefa aveo apetraka ireo vaolana mety mifanaraka amin'le olana na le problème mitranga, rehefa aveo izay vao misafidy iray amin'ny ireo vaolana, ary izany no fomba mendrika amin'ny famahana ireo olana maro isan-karazany. Ny finoana islam rehefa tonga moa ve izy no namorona ny fanambadiana maro teto an-tany, sa hoe izy navy nandamina na nandrafitra ny fanambadiana maro? Mazava tanteraka fa ny finoana islam tonga nandamina sy nandahatra. Izany hoe tsy nitondra zava-baovao ny finoana islam fa kosa nanavao ny efa nisy teto an-tany. Ny rafitra sy lalàna ny fanambadiana maro dia efa nisy teo anivon'ny fiarahamonina maro teto an-tany sy ireo finoana maro talohan'ny finoana islam. Nisy tamin'izy ireo nametraka fetra manokana, ary misy koa ireo izay tsy nametraka fetra mihitsy aza. Ireo nametraka fetra ohatra, misy mihitsy aza nilaza fa ny lehilahy iray dia afaka tanteraka manambady ireo vehivavy hatrany amin'ny 130. Ireo izay tsy nametra fetra mazava tanteraka fa amin'izy ireo lehilahy iray dia mety afaka manambady hatrany any amin'ny 1000. Enka maro tamin'ny ireo firenena lehibe teto an-tany nampiatra izany lalàna izany, ary mbola misy ny firenena sasantsasany mandraka ankehitriny, ary eo anatreny maro koa ireo firenena izay miantso amin'ny fampiarana any izany lalàna izany. Noho izany ny lalàna sy rafitra fanambadiana maro tsy zavatra vaovao, fa ny finoana islam tonga manoloana izany lalàna sy rafitra efa nisy teto an-tany izany, tonga nandamina sy nandahatra fotsiny. Al-Hajj al-Mabrour, Al-Hajj al-Mabrour. Alidi Group organise un grand pèlerinage cette année. Al-Hajj al-Mabrour laysa lahu jazaa'un illa al-Jannah. Kabul hajni koi jazanati jannat siwai. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Indao aratsika hiditra amin'ny ireo fanazavana napetraka ny finoana islam. Ny teny tompo Allah ao anatin'ny boky masina Quran, fankihu ma taba lakum min an-nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Hoka ampakatra vady izay hitanareo fa mendrika anareo amin'ny ireo vehivavy roa na telo na koa efatra, fa raha matahotra ianareo ny tsy ahatanteraka ny rariny dia aleo tokana ihany.
izany andinimasina izany dia voarakitra amin'ny toko faefatra an-nisa tokony vehivavy ao amin'ny andininy fahatelo. Mazava izany fa ny lehilahy iray manambady vehivavy iray ary izany dia efa mahasambatra tanteraka an'ilay lehilahy. Ny finoana islam dia finoana miaraka amin'ny zavamisy ary iainana. Mety miseho anefa eo anivon'ny fiarahamonina toe-javatra maro isan-karazany. Ohatra mitranga izao problema manaraka izao. Lehilahy iray nanambady vehivavy iray. Ity vehivavy ity anefa tsy miteraka ary izany dia misy maro eo anivon'ny fiarahamonina antsika. Mety miaritra taona ray, taona roa, telo taona ilay lehilahy manatona ireo dokotera, ireo toeram-pitsaboana maro samihafa. 10 taona lasa tamin'ity fanambadiana ity. Mba dinihonareo kony inona ny vahaolana amin'izany tranga javatra izany. Mety hiteny ianao manao hoe miareta ry rangahy namana. No, manambadiana faharoa. Mety any amanjatony ny proposition izay mety omenao. Ny finoana islam rehefa namakafaka ireo proposition maro isan-karazany ireny ary nijery azy tsiraikiraiky, aiza amin'izy ireo no tena vahaolana mendrika. Mbola mety hiteny atsika manao hoe aleo iray voalohany, izany hoe miareta ry rangahy namana. Eny mety miaritra taona iray lasa 2.5 taona, mety taona roa lasa 2.5 taona sy ny sisa. Ilay lehilahy nefa mila tsapatsika fa tsy anjely, misy fetrany tanteraka ny faharetany. Mety ho faible izy, mety mitsoaka, mety manao zavatra mamoa fady mihitsy azy. Ziska oviana izy hiaritra. Tsy lehilahy jiaby anefa manana fahafahana amin'ny faharetana. Noho izany ireo izay afaka hiaritra ary manana fahafahana amin'izany faharetana izany, ny finoana islam nanome azy ireo vahaolana amin'ny faharetana. Tavela andiany ireo lehilahy izay tsy afaka hiaritra, ahoana ny anaovana azy ireo? Ny islam nanome azy ireo vahaolana amin'ny fisarahana, ary ny fisarahana ratio dia misy tanteraka ato anatin'ny finoana islam. Nefa misy amin'ireo vehivavy vady sasany, raha ohatra misara mety misy problème maro amin'ny eo an'ny fiarahamonina. Papany ohatra efa maty, mamany ratio efa antitra be, aiza ny alehany ary aiza ny hipetrahany, tsy misy toerana. Aiza ary ny vahaolana tsara indrindra aminy. Mazava tanteraka fa ny mipetraka ao antokatrano ny fanambadiana amin'ny mahavady azy ary ilay lehilahy rehefa avyeo maka ny faharoa. Eny izany vahaolana izany dia mety mampangotsiko ary mamparary ilay vehivavy. Izahay tsy manda tanteraka an'izany. Ary ihany koa mametraka olana amin'ny vehivavy izany, ary ihany koa mametraka olana amin'ny ireo lehilahy. Ny lehilahy tsy maintsy manokatra trano hafa, bazary sy fandaniana miampy, izany hoe ny tombo ny andraikitra ankatoka ny ilay lehilahy. Ary koa mamparary ilay vehivavy vady voalohany izany noho ny fatongavany co-épouse na hoe rahavavy eo amin'ny fiainany. Eny izany dia vahaolana mamparary tokoa ary mampangotsiko. Nefa izy ve ka tsy anisan'ny vahaolana?
ny valiny dia eny. Ianao izay tsy mila izany vaolana izany, ny fanontaniana rapetraka aminao manao hoe inona zavatra izay ilainao, ahoana fomba amahanao ity problème izay mitranga ity. Eo anatrena ny fanafody angeka mampangotsoko, ary izany raha teo no toetra ny fanafody tsy maintsy mampangotsoko. Fanamarinana an'izany, misy olona iray paralysé amin'ny ilany vatany ankavanana, ary ilany avia kosa normal. Rehefa nomeny doktera fanafody izy dia nitaraina fa mangotsoko ny tanany ary tahaka ny ohatrany hoe mafanafana izany. Ilay doktera ny mieno izany fitarainana izany anefa dia mitsikitsiky. Ilay marary mitaraina, doktera indray ty falifaly. Nanontaniana ary le doktera, nilaza izy, zao falifaly satria rehefa misy ny fangotsoana midika izany fa manomboka mandeha amin'ny tanany ny fanafody ary manomboka mihetsika ny transpiration amin'ny tanany, ary izany dia vaovao mahafaly. Torak' zany io lalàna sy rafitra ny fiarahamonina izay napetraka ny finoana islam io, izy fanafody ary mampangotsoko fa kosa izy fanafody. Ary manaraka, iza moa nilaza fa tsy azo ataony ireo vehivavy manambady maro. Moa ve misy andiny masina milaza fa ny vehivavy tsy mahazo manao izany? Azony ireo vehivavy atao tanteraka ny manambady lehilahy maro. Manakory kosa izany no mila fanazavana. Fa kosa ny vehivavy manana zo tanteraka amin'izany tahaka ny ireo lehilahy. Ny lalana fanatanterana azy kosa dia samihafa. Ny lehilahy afaka mampiakatra vehivavy faharoa vadiny, ary iray voalohany mijanona vadiny ihany. Ny vehivavy kosa tsy afaka manambady lehilahy faharoa raha ohatra ilay voalohany mbola eo, fa misaraka amin'iray voalohany rehefa avy eo manambady ilay tiany hafa. Ohatra amin'izany, vehivavy iray nankatia lehilahy hafa iray, ary izy anefa dia manambady, ka tonga nangataka fisarana amin'ny ilay lehilahy vadiny voalohany mba anambadianany ilay faharoa. Moa ve ka ny fitsarana tsy amaly azy amin'izany fangatany izany? Valiny dia eny hamaly azy tanteraka ry zareo amin'izany fangatany izany. Izany hoe omena fisarana izy dia aoriany zany malalaka aminy ny manambady izay tiany amin'ny ireo lehilahy hafa. Ireo mpanao kabary indraindray mantsy miteniteny izay hoe ireo ihany tsy manatanteraka azy. Nambaran'izy ireo no tokony ampitoviana lenta tanteraka. Izany hoe lehilahy iray manambady efatra miaraka, toraka zany koa ny vehivavy iray manambady lehilahy efatra miaraka, atao mitovy. Ka hoy izahay manao hoe tsy misy problème, fa mba valeo re izahay amin'ity tranga-javatra manaraka ity. Lehilahy iray manambady vehivavy mihoatra ny iray, ohatra hoe roa na telo farany mantsy efatra, ka sampy niteraka izy ireo. Iza moa baban'ny zaza ireto? Ny valiny mazava dia ny hoe io ranga iray io no baban'ny zaza amin'ireto zazavavy efatra ireto. Manakory any vehivavy iray manambady lehilahy efatra, iza amin'izy efatra no baban'ny zanakany ilay vehivavy
raha sendraka bevoka izy. Midika izany fa misy ny fahasamihafana tanteraka amin'ny lehilahy sy ny vehivavy izay tsy maintsy ajaina sy omena ny lanjana, ary efa najay ny finoana islam tanteraka izany ary nomeny lanja. Faharoa, ny lehilahy no mpitantana tokatrano ary mifanampy amin'izany izy roa, ary izany dia rafitra fitezana fifanampiana. Vehivavy manambady efatra ohatra. Amin'ity vakansy ity dia nanapa-kevitra ilay vehivavy fa anao vakansy, ka tonga nanatona ireo lehilahy efatra vadiny. Milaza manao hoe zaho mila mba anao vakansy amin'ity vakansy ity. Hoy iray amin'izy efatra, okay, ary zaho hiaraka aminao. Hoy faharoa, okay, efa ela be zaho tsy nanao vakansy fa zaho dia hiaraka aminao. Hoy fahatelo, zaho aloha mbola occupé amin'izao, fa raha mba entinao ry mama sy ireo anabaviko dia tena tsara tanteraka. Hoy fahaefatra, no, tsy misy vakansy aloha amin'izao fa tena mbola anatin'ny fahasahiranana arabola atsika amin'izao. Zay mba valio re zahay, inona ary ny atao, mba inona ary ny zavatra izay andeha ataony izany vehivavy izany. Tompo Allah, ilenary izao tontolo izao, rehefa nametraka io lalàna io dia misy antony tanteraka, ary izy tokoa no tena be indrafo indrindra amin'ny ireo mpanompony, ary mahafantatra tanteraka ny mahatsara sy ny mifanaraka amin'ny ireo zava-boariny. Eo anatrehana raha jerena ny tanàna ny islamo rehetra dia mahita fa anatin'ny fianakaviana arivo ny mpanambady maro dia 7 ihany amin'io arivo io. Magaga nefa saika asina resaka be ity fanambadiana maro ity eo andatrehany anatin'ny fianakaviana arivo 7 ihany no hita manatanteraka izany fanambadiana maro izany. Izany manambara fa tsy voatery ny lehilahy iray anambady maro. Izany mbola manambara fa ny fanambadiana maro dia noho ny besoin manokana, na hoe noho ny urgence manokana, na noho ny toe-javatra mandalo amin'ny fiarahamonina no ampiasana izany fanafody izany. Eo anatrehana moa ve tsy misy izany rafitra fanambadiana maro izany eto amintsika? Misy tanteraka, fa amin'ny endrika hafa antsoina hoe kisipasipa, izay ampitondraina anarana manao hoe vehivavy antany. Ny fanambadiana ray, roa, telo, efatra farany dia fanambadiana miaraka amin'ny ireo zo maro isan-karazany, miaro ireo taranaka, famoahana arabola, mandidy ireo lehilahy amin'ny fampiatroana ary fandaniana rehetra ao anatin'ny tokatrano. Sipasipa iray, roa, telo izay hoe tsy misy fetrany kosa dia tsy mba miaro ny taranaka, tsy misy zo, tsy manery ireo lehilahy amin'ny adidina dia kely aza. Contraire, miparitaka noho izany ireo aretina, korotana sy ireo karazany zavatra ratsy maro isan-karazany. Mba azavany izany resaka izany tanteraka aminareo namana pijery, indroary fikaroana izay natao amin'ny ireo atsarana hita amin'ny fanambadiana maro sy ireo aratsiana amin'ny ireo sipasipa maro manoloana ny lehilahy ary koa manoloana ny vehivavy. Atomboka atsika ary izany manoloana ireo vehivavy sipasipa maro eto sy ery. Very tanteraka zony izy ireo amin'ny resaka arabola, miatra amin'ny izy ireo mandrakariva
ny fahatokanana sy fahaverezana, tsy mba mandramana fahatoniana amin'ny fiainana ary matahotra lalandava. Tratrany ireo aretina isan-karazana, matahotra ho bevoka sy ny fiterahana. Mahatsapa tena fa izy dia tsy misy haja ary tsy omena lanja mihitsy eo anivony fiaramonina. Izany ka satria izy dia mpanarato, mpangalatra vadin'olona. Amin'ireo vehivavy vady maro kosa, voalohany miaro zon'izy ireo arabola izany fanambadiana azy ireo izany, miena amin'ny fahatoniana tanteraka, miena amin'ny fahafinaretana feno, salama ary madio, maniry ho bevoka ary ny fiterahana ary sambatra amin'izany izy. Mahatsapa fa voaaja ary ajainy rehetra eo amin'ny fiaramonina. Izany ka satria izy mitondra anarana feno voninahitra hoe vady. Izany raha eo anivony ireo vehivavy. Raha eo anivony ireo lehilahy kosa, ireo lehilahy izay pisipasipa, voalohany mahatsapa fa toy tsy misy andraikitra ilay rangahy eo amin'ny fiaramonina, libra amin'ny fakana sy fanovana izay tiany amin'ireo vehivavy. Tratrany ireo aretina maro isan-karazana, tsy mahatoky velively ny vehivavy sy ny fahadiovam-pony izy ireo, tsy mitia ny fiterahana ary ny fitezana, very ny volany rehetra noho ny ireo sipasipa tsy marina mandrakariva, manoloana ireo sipasipa tsy mandramina fahatoniana ary fahafinaretana amin'ny fiainana mandrakizay. Izany ka satria mpanao ratsy amin'ny zanak'olo, mpangalatra vadin'olona, tena lehilahy ratsy tanteraka izany lehilahy pisipasipa tsy ero izany. Ireo lehilahy manambady maro kosa, voalohany mahatsapa fa tompona andraikitra tanteraka, tsy mba libra ary ankatokan'izy ireo adidy maro ary feheziny lalàna ny tompony izao tontolo izao tanteraka ry zareo. Madio izy ary koa salama, tsy tratrany ireo solopiso sy ny aretina maro samihafa. Mahatoky tsara ireo vehivavy sy ny fahadiovam-pon'izy ireo satria misy fifamatorana antara izy ireo, fifamatoram-panambadiana. Ny fiterana sy fitezana dia fahafinaretana ary fahasambarana aminy. Mitombo ny fananana, voadidy ho marina mandrakariva amin'ny ireo vehivavy vadiny rehetra izy, miena amin'ny fahatoniana tanteraka. Izany ka satria nanaja tena dia voahaja, ka anjaranareo no misafidy amin'izay tianareo amin'ny hametranareo ny tenanareo. Eto ampamaranana tsara marina fa ny vehivavy no maro indrindra eto amboniny tany ity mandilatra ireo lehilahy, ka ny fanontaniana apetraka amin'ny tsirairay, inona reka mba solution na vahaolana izay hitanao fa mendrika indrindra manoloana ny amaroan'ny vehivavy eo anatreny ny fahavitsiany ny lehilahy ankehitriny. Ny finoana Islam ny safidy ny fanambadiany ireo lehilahy, ireo vehivavy iray, roa, telo fa kosa tsy mahazo mihoatra ny efatra. Izany koa no azo atolotra anao androany mangataka amin'ny ilanahary ny anometsika fotoana indray amin'ny manaraka. Wa jazakumullahu khaira, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ذكر الله على الدوام والابتعاد عن الحرام هم للنفس السلام لا إله إلا الله هم للنفس السلام لا إله إلا الله
night and every day. Never forget to say